Ankan na tutsikumi Aza tomamba na kompisaraka Fumamba tena tiko Yatihini Ulara komitambata Simaksimi maruma Sakup saraka Sirumba tanga zine Ambata visi Ito nofatu Atskande mankanu Kuma pashulo Oksara bigi Agati tokantango Salani bauma Agati tokantango Salani kanka Siramani pizza Já faz uma televisão, dá pra perder seu You took a walk beside again. I like to talk on time. Salani Mama, she I like to talk on time. Salani Conca, Salami Pizza, Salami Pizza, I like to talk on time. Salani Mama. I like to talk on time, Salani Conca, Salami Pizza, Salami Pizza, let's go.
Come far Tonga, Akura Nomina, Angan Saanda, Sarek Chigo Bas, Fama Vita Magatia, when the Angamuchima Pavuzana, Angalakano Atokutenganda, Chirigada Tifotanzumana, Elekinela Fona Azutola, oh Mama, Zatifo, Camino, Funagano, Amasuni, Abano Satyaza, Dia, Chulu Afro Paradila kamiseko, mbana jabi kwa faeko, yabaza kwa baby Abudi kweli faza dia, chulu wafapo nawe Paradila kamiseko, mbana jabi kwa faeko, yabaza kwa baby Zautia, baby Zautia, baby Zautia, oh Zautia, baby Zautia, oh io angala kanoza, atokufo makama charara, wakatazao, azuno kwa kodina, tawa munu lo
masun mamana Satya Wande andramo chi mapapuzwana Angalakano atoko tengandra Tiritingada tifotanzungana Ele kimiela fona azuzola Oh mama Satifo Camino Volangana no Amasuni abano Satya Zautia Tia Chulu afofona Para dila kamiseko Mbana jabi kwa faeko Yabaza kwa baby Ambudi kweli faza tia Tia Chulu afofona Para dila kamiseko Mbana jabi kwa faeko Yabaza kwa baby Zautia Zautia, baby Zautia, 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 baby Zautia, oh Zautia, 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 baby Zautia, Zautia, Zautia. Satya Zautia, Tia, Chulu afofona away, oh. Para dila chamiseko Umbano jabi kwa faeko Yabaza kwa baby Udi kweli fava tia Tia Cholo afofona Para dila chamiseko Umbano jabi kwa faeko Yabaza kwa baby Okay, salama. Alatsiny fa naka fitaovana kely vetivety faly miarahaba tompoko miondrika mpanadrana eo anatrehan'ny fahendrentsika menakavy sy ny fitojotsika ity fandarana ity. Tsy ny hoe noho ny événement na ny vaovao tsara na ohatran'izany fa fantatro loatra ny fitiavatsika ny lalao baolina kitra dia naroso spécialement exceptionnellement ny fandaratsika ary tsy maninona mihitsy aloha mandritry nyty euro ty satria mandefitra kely tsika am'ireo kamarady na namana na kama tia baolina kitra amin'ny fandaratsika. Izany zany nefa tsy maintsy lazaina ihany koa ny raharaham-pirenena sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Andrano ny tatasika atsika dia iresaka momba ny fisalasalana sy ny indécision zany na hésitation zany na hoe tsy fatokisa-tena ary tsy fananana capacité d'analyse dia lasa manao foana amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny zavatra izay atao. Mariako aloha fa ty zavatra ty dia manana allergie respiratoire zay ao amin'ny oriko ao zany dia indrindrindrindra rehefa miseho vahoaka dia lasa manao tika ohatran'izao dia ao amin'ny oriko foana ny tanako fa izy ity zany no mba calmer anazy zany mazava mihitsy ny anaty loha sy ny saina rehetra any amin'ity zavatra ity ary tamin'izaho nipetraka tany a Dubai no découvrevako an'ity zavatra ity Ty flacon ty zao 15 € ny vidin'ity hitanareo ty amin'ny internet fa manitra be izy ty ary c'est une odeur de menthe zany mais naturel fa tsy chimique ilay izy. Ry zareo sinoa no manao anazy ity ary raha misy ny huile essentielle hoe be mpividy indrindra eto ambonin'ny tany dia ity satria tena production ity zao ity flacon ity zao raha tsy very dia maharitra anahy farafahakeliny 2 taona ary izay mahatonga an'izy hoe tena anisan'ny huile essentielle mandeha indrindra eto ambonin'ny tany. Avy eo tsika iresaka momba ny Ramatoa Borgia. Fahatelo tsika iresaka momba ny fitsarana sy ny zavatra manodidina an'izany fitsarana zany. Alohan'ny hidirako amin'ny fandaharana dia andefa hira vetivety satria
misy zavatra ho alaiko satria document ilaina dia aleoko tonga dia alaina dian'izao fa ity ny hira fanevan'ny akama eno tsara. Izay tapa-kevitra nandeha maro no tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy jamina kosa valala mpiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa elano tapa-kevitra fanyandranawa fa anoane mbola misy azo atenena olovantsika katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo tapa-kevitra mikody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay mifidy jamina kosa tsy tonga tany miadidino miagosa mienalany fa izao zany efa elano tapa-kevitra fanyandranawa fa anoane mbola misy azo atenena olovantsika katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo Ianara, rabantsika rehetra amin'ny
zao ariva folakandro zao ary mame manantitra foana ny firariana ny fahasalamana sy ny fahasoavana ary ny fahamboazana amin'ny zavatra atao rehetra ny tenako. Iresakitsika momba ny safidy sy ny fisalasalana ary ny fiambakavakana amin'ny zavatra atao. Raha nanazava teto omaly tamin'ny fakomaly plutôt dia nanazava tsara hoe azafady aloha ny varavarana kely. Marina, tu n'as pas fermé la porte. Misy olona andrasako na izany na tsy izany, laza izy fa amin'ny efatra sasany tonga eo, dia mbola tsy tonga izy, dia sahirana be koa. Kanefa na izany na tsy izany dia alefatsika ny fandaharantsika. Tsy hitako le ohatran'ity, azafady toko. Oiza? Fa oiza ianao? Hiaraka amin'ny lova? Ok. Rehefa ho lova zany? Ok. Ka miala tsiny fa fanotoana sy mifanindrindra le fotoana dia alana tsindry hoe arifonana. Madama no miteny teo hoe andeha hivoaka izy dia zay zany. Ny resaka misabakabaka, ny manao grand écart, ny fisalasalana amin'ny safidy, ny mitsambikimbikina, ny mitsambikimbikipy, ny tsy manana capacité d'analyse dia lasa manao foana, entin'ny rivotra fotsiny hoe rivotra tsara dia lasa andailo, dia rivotra mety dia lasa andailo. Ohatran'izany ny tiako hazavaina eto. Ka raha tamin'ny fakomaly nanazava tsara hoe raha tianao ny tojo sy handroso amin'ny zavatra ataonao dia voalohany indrindra aloha fataro ny tena zavatra tediavinao. Inona marina ny tena tediavinao satria amin'ny zavatra ataonao, amin'ny tanjona izay ataonao, ary ny tanjona ve ataonao ve taka an'le nilazaiko hoe sahona mitetika betsaka, ny ketrika betsaka fa ny oza-pe tsy maharaka. Tsy maintsy mieritreritra zany ianao amin'ny oza-penao io hoe matanjatanjaka ve ty oza-peko ty, mafimafy ve ty lamosiko ty, est-ce que j'ai mafy ve ny colonne vertébrale-ko, est-ce que moi j'ai les épaules larges et solides et dures, le mental fort sy ny karazany ka mataty saoka raha ohatra mandeha makany amin'ny zavatra enjana sy ny mety ampandiso fanantenana. Ny zavatra trapa manko amin'izao fotoana izao dia misy ny publicité alefa zany. Manakapoka ny sainao, dia mifirapy ny sainao, dia lasa ianao tonatonana any amin'izy nefa zavatra tsy ilainao akory. Ohatra zany hoe mahita ianao zany raha manitra ohatra amin'ny publicité, amin'ny télé, tsara be le publicité ireny ohatran'izany, dia mandeha le izy dia za zao ohatra hoe hitako zao rehefa misy an'le publicité an'le Yves Saint Laurent iny dia hoe l'homme. Tsara be le publicité ary tsy afenina fa manitonitona maso. Fa rehefa nandramako ny fofon'ity le l'homme dia c'est pas l'homme mihitsy miala tsiny aloha ho an'izay tian'le izy fa totrany rehefa mba mijery any amin'ny Sephora na Marionneau toa tsy dia tena makany amin'le l'homme ny ankabeazan'ny safidin'le olona fa makaty amin'ny Giorgio Armani aty na ino izy teo, ino ty le tsy le Boss fa le misy ankiray izay na le Cartier na le Dior. Ohatran'ny ihany no tena hitako hoe andehanan'le olona ary nalafo ara le Cartier.
Ditako hoe mandeha le quartier ary misy olona de misy an'le zao ve ato aminareo de mantady misy ato. Misy an'izao ve Dior ato aminareo? Misy ato. Misy an'le Giorgio Armani mivoaka farany zao de tena tsisy publicité akory le izy. Absolutely io. Lazaiko anareo fa menga be ary menga tsara. Ohatrohatran'izay koa le amin'ny fiainana pratika amin'ny zavatra atao globalement mba tsy hidiran'ny hoe resaka politika. Rehefa manao PMU koa anao ka soavaly. Ny ankabeazan'le soavaly misy matetika eo amin'ny 3 eo. Samy mafy be daholo. De eo amin'le 3 na 4 eo zany ianao tsy maintsy misafidy raha ohatra ianao mizoe gagnant zany. De indraindray le izy misy an'le amin'le 3 na 4 eo misy hoe 2 contre 1 sisa. Zany hoe soavaly mafy be zany. Ka raha ohatra ianao zany hoe misalasala ary tsy manana capacité d'analyse zany hoe fahafahana manadiady, fahafahana mamakafaka, fahafahana mandanjalanja dia voatarika any amin'le 2 contre 1 ianao. De lasa ianao makany. Fa ianao zany tsy manao analyse ino izy teo? Par l'absurde hoe sao de ty tokara amin'izy 4 reto, zany hoe 4 mafy be amin'le 40 fa amin'ireo 4 mafy be ireo misy tokara anankiroa zany anankitelo. De izy tokara amin'le mafy be zany fa ny tena fiteny hoe tokara moa zany le tena tsy ho hiditra mihitsy. Fa reo 4 ireo zany possible tafiditra ao anatin'ny 4 premier fa iza ny premier. De eo ianao zany mandanjalanja, eo ianao mamakafaka, eo ianao manao analyse de rehefa misafidy ianao de tsisy fisalasalana fa définitif. Satria raha ohatra ianao zany tsy manana an'le saina matotra ao anatin'ny fanapahana, zay manko misy olona zany miteny hoe mpanao PMU zao iny zao, tena lazaiko anareo fa manampy amin'ny fomba fanadihadiana ny fomba fanaovanao PMU amin'ny fanadihadiana. Zao lazaiko anao. Raha ohatra anao manao kajy hoe tena mitovy amin'ny rehetrarehetra de raha mahazo ianao vola kely. Fa io matetika ny kajy amin'io PMU de misy kajy hafa mihitsy ary ny mokondohanao, ny décision-nao no mitondra ny kajy. Fa raha vao tratran'ny influence ianao par rapport amin'le côte-na soavaly iray, côte-na soavaly faharoa de mihaino akamana, mihaino namana hoe ty ny mety ao aty ny eo fa tsy le eritreritao arakaraky ny fanadihadianao, arakaraky ny paramètre ao anatin'ny sainao ny hitondranao azy de very ianao. Satria avy eo ianao anenina hoe matetika miteny ny mpanao PMU tena efa nieritreretiko le siny le aza, tena efa nieritreretiko le siny le zay doholo oa le efa hito lesy le izy, efa teto le izy. De izay nefa ny mahatonga ny olona tratran'le addiction ao anatin'le PMU. Satria hoe efa nieritreretiny le izy de tsy nataony de tsy tafiditra izy de hiara-pitondray izy hanao revanche. Misy kajy tena hoe manana ny paramètre anao ianao dia tsy tratran'ny influence ivelan'ny fomba fanaovanao kajy siketrika. Tsy miteny aho hoe zay ny mampahazo ana. Fa rehefa nataoko dinihana ihany koa ny politika de tena izay mihitsy ny politika hoe misy kajy hafa ary tsy ampozonao ny kajy miseho. Ka raha vitanao mianticiper an'izay zavatra kajy tsy ampozin'izay, zany hoe ianao zany mijery avec beaucoup de recul, sans influence aucune. Vos paramètres vous tiennent à cœur. Et n'oubliez pas que la politique, c'est un phénomène dynamique, jamais statique. Dikan'izany ny soavaly koa misy hoe salama ny soavaly eto, mety tsy amin'ny forme kely izy eto, ary io terrain io mety tsy voany fa souple na bon na lourd.
Dia en fonction an'izay ny analizinao. Dia ianao zany mijery hoe ity soavaly raha valy manana. Manao analizy ianao sans état d'âme satria azadinao fa ninona ny zavatra miseho. Dia ny aveniranao, ny notoriété anao, ny capacité d'analyse-nao, niveau intellectuel anao, niveau psychologique anao, ny philosophie anao, dia miaraka ao anatin'iny jugement iny daholo ary raha tsy tafa le olona toananao dia mezan'ny olona anao ary very amin'ny katesisy. Tsy maintsy jereny zay rehetrarehetra izay mahatonga an'ilay hoe tany amin'ny 2017 dia efa nisy ny fitenenana. Novoriany Fleury Rakotomalala ny olona. On était à peu près 400 au panorama. Quand je disais que André Rajoelina l'any eo, zay tsy mahatady crise, andana manohana ny André Rajoelina tsara tsodrano fa tsisy bedy. Dia tsy micomprendre ry zalahy. Fa maninona ianao président raha ianao no milatsaka fa zay anohana anao. Tsy mifanohananareo any zava-dehibe fa very vola fotsiny ao zay milatsaka ka hicontre ny André Rajoelina hoy aho tamin'izany andro any. Tsy manam-bola ariana eny am-baravarakely aho ah. Nalahelo ny sasany fa ataony sasany nakatoko tsara hoe président tena sérieux ve ianao mandefa anay any amin'ny André Rajoelina zany. Ny André Rajoelina ny lany eo ka raha tsy matady crise dia andana makany dia au moins mba mivelombelona afaka mahita asa mamorona asa ao anatin'le fitondrana bien vu par André Rajoelina dia mba mety nareo ah. Izay ny zavatra hitrangeo ah. Zany hoe tsy nisy état d'âme. Raha ohatra zany Fleury Rakotomalala intéressé azadino. Fa fatako tsara zany André Rajoelina zany, fantatro zany. Tsisy olona afaka ça ne souffre d'aucun refus. Raha ohatra zay ny ilazana azy. Maro ny olona vavolombelona mahalala an'izany. Fa zao fantatro fa tsy eto amin'ny firenena ny fahatongavan'ny André Rajoelina eo dia tsy te haloto amin'izany ah, dia aleoko tonga dia mipala anazy ary nataoko izay afaible anazy mandra-pavitany mandahany raha ho vitany mandahany. Zany hoe tsy nisy fisalasalana zany ny tenenana nyreto namana hoe reto akama hoe andany laisany raha hoany, nisy nijanona, nisy nandeha tsy nanenina amin'izao fotoana izao fa saotranao président fa mba afaka miasa zay ohatran'izany. Jereo ihany ny firenena ry zalahy. Tsy nisy fisalasalana ny tsy fiarahana miara-miasa amin'ny André Rajoelina satria hoe tsy havita soa ary ianao vao endrikendrika mpangalatra miaraka amin'io ao raha mahavita harenao. Dia niataka lavitra nandroso zany na nijanona ho an'ny gars Fleury dia tsy nisy fisalasalana. Za tsy miteny hoe zany modely ah, miala tsiny ah. Tsy nisy fisalasalana tamin'izany andro raha niteny tamina olony dehibe hoe monsieur le président, il est possible que vous reveniez au pouvoir. En 95 zany teny an'izany. Lazainy fa adala tamin'izay andray 97 izy tafaverina teo amin'ny fitondrana. Zany hoe ianao zany raha mieritreritra manao analyse politique zany, manohana mpanao politika, mametraka olona ao anatin'ny politika, teny zavatra tokony hanananao voalohany indrindra. Asory ny analizy ny fanadihadiana miankina amin'ny fo. Fa raha vao miankina amin'ny fo ny zavatra ataonao fa tsy ny saina mandinika dia ianao ny very voalohany ary exploiten'ny olona ataon'ny olona tako ny fako amanahatra. Tsy fiteny zany ny hoe André Rajoelina forever. Tsy fiteny ihany koa ny hoe Ravalomanana forever. Ny tena fiteny dia hoe Jesus forever. God forever. Fa raha vao mitonatonana miteny an'izany ianao dia mazava be ary fantatry ny olona tout de suite niveau intellectuel anao ary fantatry ny olona eo ihany fa hoe
tony olona tony de tsy de ilaina ny consulter an'tony olona tony raha resaka stratégie politika. Tsy de ilaina ny fréquenter an'tony olona tony raha resaka fanadihadiana politika. Tsy de ilaina ny maka ny hevitry tony olona tony raha entina ao anatina groupe de réflexion amina stratégie na développement na ny momba amin'ny firenena amin'ny ankapobeny satria tonga de fantatra hoe limité. Ary izay indrindra rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny ara-valomanana intellectuel ivelan'ny cercle nanohana anazy no napetrany teo. Very tamin'ny catéchisme daholo ny rehetrarehetra. Satria tsy ilaindra valomanana le hoe forever. Fa ny zavatra ilaindra valomanana noho ny exigence ny firenena dia ny fampandrosoana ny firenena ary olona mahay. Fantatrana valomanana zao fa na izy ary dondrona. Dikan'izany tsy maintsy maka olona mahay izy noho izy apetrany eo. Fa tsy andeha haka an'ireto olona forever izay tsy aninony reto izy. I Andry Rajoelina zao manan'olona efa miaraka aminy. Dia ireo olona ireo mahay noho izy. Satria raha misy kosa aloha vendrana tsisy tapitrohatra mihoatra ny Rajoelina. Ianao ve niveau classe de première et encore ny andeha hitondra firenena. Misy olona ohatra ny Lalatiana Rakotondrazafy manana maîtrise dia efa largement suffisant amin'ny Andry Rajoelina. Misy olona manana licence takan'ry izy ty le nanambady américaine dia efa largement suffisant amin'ny Andry Rajoelina. Mahazo professeur izy ao amin'ny ministère en santé dia efa largement suffisant. Mahazo Andry Richard izy any amin'ny ministère en finance efa ampy azy tanteraka zany. Mahazo Andry général Bomby izy sy ny karazany. Zany hoe assemblée de dondrona. Tandray moa misy ny hoe manana diplôme ary ty azavaiko foana izy ty tamin'ny mpianatro fahiny. Ianareo azo dia maro aminareo no miezaka fotsiny azahoana diplôme fa tsy miaina amin'ny zavatra ainareo nareo fa ny diplôme anareo ny avancenareo rehefa avy hoe zany hoe manana doctorat en science, zany hoe manana doctorat en mathématique. Kanefa rehefa ataony misy olona zay tena doctorat en mathématique tompoko. Fa io raha miteny frantsay faute zany tena miondrika mihitsy anao oh le ty. Fa ahoana le ty? Oui, za mahita juge zay vehivavy zay mialine phrase teny frantsay oral te hisitrika any ambany latabatra mihitsy anao mianao azy hoe orikala kely ty. Zany ve le niveau? Tiako tenenina amin'izany dia zao hoe misy maka diplôme mba hanindrina eo amin'le statut social. Fa misy kosa maka diplôme zay tena hoe iainany sy apetrany tsara ao anatin'ny fiainany ny fahaizana. Ary reny olona ireny dia hitanao avy hatrany amin'ny resaka dinamika entiny ny spontanéité entiny. Zany hoe ny tiako tenena zany hoe proactif le olona tonga dia hitanao mihitsy hoe hafa. Ary reny olona ireny tsy miteny hoe tandremo fa zany hoe manana double maîtrise. Tandremo fa za zany hoe raha vonareo zany maheno olona miavance hoe za professeur en sociologie misy olona zay manko manao an'izany foana. Za professeur en sociologie zao za tena mialatsiny atoko. Mialatsiny atoko. Tsy fanao zany ary tsy fiteny zany ny mpanao gazety no manoratra an'le izy etsy ambany hoe professeur en sociologie à l'université de Paris. Za zao ao anatin'ny ekipan'ny akamo, ao anatin'ny cercle de penseurs, des penseurs, misaraka le izy des penseurs ny akamo. Un jeune homme que j'admire beaucoup, un jeune, il n'a même pas 32 ans, professeur dans une grande école à Paris. Tsy tononoko fa tonga dia fantatry ny olona hoe ianona zany.
de manjary vulnérable le akamo. Oui, tsy ampozonao akory, tsy le personnalité par rapport am'le statut professionnel ny avanceny na le background. Misy bakely zay zao. Formateur ao amin'ny Price Waterhouse, betsaka ny gasy ao aloha tokony ho fantatry zany. Fa hafa sam'izay hafa zay boakely ankiray zay, ary mbola mianatra izy hatramin'izao. Tsy afaka akory izy na andeha hamonjy ny réception na ny fety ataon'ny akamo. Tsy miteny nefa zany hoe fleury forever. Ny olona mahay zany sy mahay mandanjalanja de mahatsapa tsara hoe misy periody hoe hatreto ny limity sy ny zavatra vitan'ity ranamanyity. Ny azo zao raha ohatra ity fandaharanyity de fantako tsara hoe rehefa eto ka tsy tafan'ny lanonana de mijanona vita ny adidiko, miova objectif hafa indray na mamorona projet hafa indray. Fa misy tanjony ity, misy lalany ity, misy alehany ity zavatra ity, ary tsy hoe isaky ny tonga eto de amorona. Misy timing, misy média planning arahana atsakasain-davany apetraka eto. Ka raha ohatra ianao zany midongany atao hoe chose politique, anao choix politique, dia fataro aloha ny tena zavatra tediavinao. Iza mariny ianao, inona ny zavatra tsy ampy aminao ka mila ampiana aminao, enao ihany no miezaka amin'izany. Inona marina ny tena zavatra tianao apetraka. Manahirana manko de zao. Ary azafady tsy hoe raha nitonantonana tany ianao, nandeha tany ianao de miantso ianao de miteny de mifosa aty amin'ny akama hoe tena tsy aninona le tany zao fotsiny ny tany de faly ny akama, aheno ny tantara entinao avany, fa enao ny tantara io mihitsy no tena tsy voan'ny akama amin'izay fotoana zay, satria mieritreritra ianao fa ny akama de andeha ho faly amin'ny tsy fahombiazan'ny hafa tany. De tonga ianao ndeha hitantara aty hoe izao le tany, tsy alehan'ny tany, ianona nataony anona ela. Izao, hoainy natao ianona. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde a réussi. Et comme ça peut produire une force, une dynamique vers la victoire. Izay no miintéressé anay. Fa tsy hoe tonga anao avany de andeha iny ianao isababaka, izay mihitsy ny antony anaovako an'ity fandaharan'ity hoe azafady am'le grand écart. Voamaika ianao tsy raisinay mihitsy, satria tsy mila olona indécis. Tsy manana référence, tsy manana capacité akory ianao hanao analyse hoe fitahan'ny olona fotsiny ianao ho avy eo ny anona. De iny ianao ny azakazaka anakany de vao vitaka hoe rehefa tonga taona zay tsy tao akory le rika satria ianao nandraka, satria ianao drabaka, il suffit d'un rien de vao fitaka ianao. De ianao ve de hieritseritra hoe mahafaly anay zany rehefa tonga avany ianao de te iny ianao oka lesy bainonao ajanony tiany ty revi ty tapahako alava fa ça m'intéresse pas. Fa raha rive lava aliko. De zay mivaly ny bainina. Elahy mitantara ampio mihitsy no idiko ny varavarana par rapport amin'ny akamo. Aza mitonantonana aty. Tsy mila olona mana indécis ohatran'izany rehefa manao an'izany atao hoe fitondrana. Tsy mila fisalasalana ny fanapahan-kevitra amin'ny fitondrana firenena. Tsy mila fandiniana ela ny fanapahana amin'ny fitondrana firenena, fa décisif ianao ary ferme. Rehefa diso ny zavatra nataonao, miala tsiny amin'ny vahoaka ianao ary mifona amin'ny vahoaka, ary raha miala tsiny fandroany de midémissionna mety satria enao mihitsy zany nandra tsy à la hauteur amin'ny attente ny vahoaka aminao ianao. Ary zay le problème ireto indécision globale et générale ny malagasy
no exploaten'ireto mpitondra ka na diso impiry ary andro rajel na diso impiry ary reo mpitondra de mifony izy de soi-disant afaka ny elona à un niveau de l'État, quel que soit l'État en question, na football rehefa diso ianao tao anatin'ny stratégie ianao tsy miverina entraîneur intsony ianao ary tsy miverina président intsony ianao. Afa indray le olona hoe navita tsara izy. Ka miafy zay. Tsy ilaina akory izy misy excuse. Ohatra ianao takan'inga Deschamps zao araky ny lazaiko hoe match-na entraîneur iny match-ny Frantsa contre la Suisse iny de voan'le entraîneur en Suisse inga Deschamps tsy haiko inona nakevikevika azy le joueur efa niteny hoe aloha hijanona aloha ilalao nefa vao miditra mihitsy inga comment il s'appelle le jeune homme là Conan sa izy mba sy raha teo tompoko de manao baheriny iny avec comment il s'appelle Griezmann tsy haiko zay nakevikevika an'le rito de navoaka ny élément fondamental ny atakiny nefa ny défense amin'io maivana be défense à passoire dikan'izany tsy maintsy maximiser ny ataka ianao nasorony indray de antakahany anankiroa kobana foana ny arabe 2 fois ny faratra any amin'ny Griezmann c'est un tireur de penalty potentiel. Il rate rarement, pour ne pas dire exceptionnellement. Et aux années, même les grands, il arrive qu'ils se trompent. Personne ne peut dire que ça, oui, Deschamps, c'est un petit, c'est un moyen, c'est un grand entraîneur. Enfin, on peut se tromper, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, et c'est ça qui coûte cher. Any amin'ny sehatra avo takan'izany atao fitondrana firenena zany tsy manana droit ianao ho diso vous n'avez pas le droit de vous tromper parce que tonga de any amin'le vahoaka le izy manjady ary mihina mifato ny vahoaka mihina mitady kiraro ny vahoaka mihina hoditrombo ny vahoaka mbola tsara atsika be aby Herman Arabe Mananjara zay le izy ka ny fisalasalana toko ny fisabakabakana dia école anankiray aty amin'ny fanoherana ianao aty amin'ny fanaovana politika amin'ny antanatohatra atongavana amin'ny fitondrana no afantarana hoe itony olona itony mahay mitondra vahoaka mahay mitondra firenena ary tsara angalana hevitra autrement raha olona mpisabaka ianao olona diso hevitra matetitetika dia miala tsiny tsy ilaina akory ny consulter anao amin'ny zavatra tokony andeha amin'ny zavatra ngeda be amin'ny kely ary ianao diso androany ary zao de efa milaza fa raha tonga amin'izany fifidianana zany ka candidat Iandry Rajoelina de mbola Iandry Rajoelina sy Ravalomanana ny deuxième tour ary namaresa ary Ravalomanana de Iandry Rajoelina foana no tonga amin'ny fitondrana satria ny antony de zao tsisy olona mihitsy andeha hidina eny an-dalambe ka hanao sacrifice ny fiainany ho an Ravalomanana izay no mahatonga ny hoe raha toka hoe anana filoham-pirenena mendrika ianao dia tsy maintsy mifonce ianao amin'iny tsy tokony hisalasala ianao tsy tokony hieritseritra ianao fa olona tsy ho tafa no andaninao andro depuis 2009 jusqu'à 2021 20 taona no andaninao andro de mbola indray ianao andany fotoana 3 taona matotsy naneno ohatran'izay ozy ny malagasy efa akotsy naneno ohatran'izay efa laniny kiara tsy hisy atahorany Iandry Rajoelina ny Ravalomanana zany na ankely ary hitany Iandry Rajoelina ny capacité de mobilisation tsy misalasala akory izy momba an'izany ino dizy teo Ravalomanana zany raha ty hivoaka aty ivelany
Andriamatora Valomanana hamonjy fihetsiketsehana, meny Andry Rajoelina ny IST, tsy misalasala akory izy amin'izany. Tsisy international na communauté international andeha hiteny satria mafy be le lobbying nanasakanana Andry Valomanana ho tonga amin'ny fitondrana. Nisy niteny ve ny communauté international hoe tsy mety io fanovanareo an'io constitution io. De zany andeha ho terenareo iteny hoe tsy manara-dalàna ny ACC. Andeha andany ihany raha fa zada fatako hoe marina fa tsy ara-dalàna fa tsisy avita ary tsisy olona hidina eny an-dalambe andeha ametraka ny Marc Ravalomanana ho filohan'ny opposition zany. Izy samin'ny opposition raha miady ho filohany io. De zany ataonareo andeha andany ihany. Iresaka an'izany amin'ny ACC inony ty ataon'ilay san'ity. Olona tsy manana potentiel atahoran'ny olona akory, tsy manana an'le raha vao amin'ny politika ianao tompoko tsy manana an'le atao hoe dissuasion de laisser tomber. Laisser tomber. Aza manaraka an'iny olona iny akory fa lany andro ao ianao. Lany andro ao ianao. Ary ny tena grave rehefa hitan'iny olona iny fa ratsy ny affaire de minégocier an'le mpitondra izy de miovy izy. Ianao tsy malala ininona akory aty an-tokotany, ianao tsy malala ininona akory zay zavatra mitsango amin'ny bureau ao, aiza mitsamo mifampiantso. Oui. Mois de septembre, marina ny tenin'ny Norbert Lala Ratsirahonana iny niona 2019. Niona Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Inona ny resaka tao? Anjaranareo malala. Fa ianao de miforevera foana ianao. Fleury tsy tianao nefa marina tantarain'ny Fleury tsy ady adinao. Tsy eritreretinao akory hoe marina ve zany hoe raha tonga any amin'ny fifidianana tokoa. Manao analyse ianao par absurde. Bon, alors on va dire que ce qu'il raconte là vraiment c'est absurde, hein? Mais si jamais marina ny cause'ny Lery. Fa ataon'ny taimbavan'ny Lery mamay tsika. Ataon'ny taimbavan'ny Lery mamay ary zay foana ny zavatra tena tsy tatiko hoe zavatra efa niteneniko de mitranga. Satria ny zavatra mitranga de zao. Tezitra mitenako aho satria fa tsy tezitra aminareo. Pourquoi je n'avais pas su? Pourquoi je n'ai pas pu je n'ai pas pu vous convaincre? C'est parce que quelque part je suis nul. Oui. Tsy maintsy ilaina koa mifanetretera, tsy maintsy miverina aminao. Ny teny na ny verbe. Izany ngamba ny dondrona tsy nahay nanazava na hoe ny convaincre andreo olondreo hoe tsy mety io zavatra io. Zay ny tsotra voalohany indrindra hoe c'est moi qui suis nul. Je n'ai pas su vous convaincre. Fa zao ny différence de zao. Fleury Rakotomalala tsy miainao anatin'ny tahotra. Tsy miainao anatin'ny tsy fahampiana. Tsy miainao anatin'ny insécurité. Tsy miainao anatin'ny tsy fafahana mivoaka aty ivelana. Zay ny différence. Donc, any amin'ny voalohany tokony tonga dia anontany hoe fa inona tokoa moa zany ny intérêt an'ny Lery? Ikaozan'izany cause bobaka zany. Sao de tsika kosa rangano no fa. Inona moa zany ny intérêt an'ny Lery ilaza hoe tsy tafy zany Ravalomanana lahy zany e. Fa manino ny Lery raha milahatra amin'ny Ravalomanana miaraka amin'ny Ravalomanana e. Zay manko ny zavatra tsy nataoko. Tozako hoe miala tsiny a. Tsy mbola nanohana filoham-pirenena mihitsy aho. Na nanohana olona ka tsy tonga teo amin'ny fitondrana aho. Miala tsiny aho. Efa ny démontreko zany amin'ny maintes reprises aho. Tadidiko tsara amin'ny mezanareo aho. Vous avez ricané. Hoe tsy. Emmanuel Macron lahy zany tsy mipasy io izy tonga.
Ahoana ozy nga Eric Rabert Souza. Eric Rabert Souza. Filaria zany raha tsy rakela zany anofy ary laha tsy tafaverina zany. Iny izy mbola velona Eric Rabert Souza. Na anofy ary laha kalety iny. Tinapahako ny tanako izy raha tafaverina eo, raha tsirako zany. Iny izy iny. Ny misababaka, ny indécision, dia mifototra aminao amin'ny politika satria remarquen'ny olona ianao, ary raha ohatra ianao lasa lavitra, dia hirakiraka manipulen'ny olona fotsiny ianao amin'ny zavatra atao, ary ataon'ny olona haingon-trano. Raha zazavavy tsaratsara ianao, dia ataon'ny olona haingona Facebook. Raha bandibaba gosy ianao, dia ataon'ny olona hoe ianona ny any aminay, ianona any aminay. Ataon'ny olona anaty vitrine, fa ankoatran'izay, aza mieritreritra zavatra plus, fa tadio, fa ilain'ny mpanao politika ny nandra. Tadio izay. Zavatra tena mahafinaritra, ary tena ho zahako hoe latsabava mihitsy tamin'ny 26 juin, miteny hoe je suis fier de vous tous. Fier amin'ny ekipako aho amin'ny akama. Fier amin'ny zavatra vita tanin'ny akama. Fier amin'ny fahendren'ny akama. Ela ny nananako ny idirako ary nandraisako anjara tamina mouvement zany. Fa miala tsiny tompoko. Tsy misy fahavetavetana saina ao amin'ny akama. Na ohatra niny ary. Manara-maso aho mijery aho. Non. Tena miasa kitsipo na lana vavy. Tsy misy saina vetaveta zany hoe ifampikoty an'ity, ifampikoty any amin'ny hafa nefa misy. Any amin'ny hafa nefa misy. Jusqu'à hatramin'ny hoe mifaneniny amin'ny aéroport dia sao dia zanako io ry ity. Efa bevoka tamin'ireny. Samy malala izay miteny an'izany. Andao asitsika hira hoe aza mba diskady ihany. Sao dia mba zanako io ry ity. Non. Efa bevoka tamin'ireny. Itra otsika io. Mono alatsika amin'ny laola, tsika monto, tsika tsy mila naheny misika mbola tombo. Mangalantsa zay laola, mafana. Mangalantsa blanco aminao. Abbiamo manao Natalie. Sakolova aminao. Nous sommes quoi ça ou Kanyala?
fa io mi chiamano si chiarue ne fa la chiamano in nuovi Aukan cara mi chiam Sara due Sawalo la mia cetta heritage Diceno giatti di cadavano endere Sawalo la fidi sketch che ti scazze Sanati nella cigna nausa tesole No Sempre che non è banana tu Non mi conosci fiava tu Cherie che ti chiamavo Scazze Sasa da te sei lana Di banana Kirana, Cherie, Ketchkanao, Biscate, Ketchkanao, Biscate, Orcam-Read pour les personnes ayant des difficultés de lecture. Lire et étudier. Amin'ny fandaram-potoana faharotsika resaka ramatoa kely Borgia, Gaël Borgia. Tena moa zany dia tsy afeniko fa par solidarité fa tsy hoe voatery hoe mpinamana no itenenana eto satria rehefa mba nanao investigation koa ny tena zany niantso ny olona ny ambovombe nampanontany ny akama ohatran'izany dia azadino fa raha tadidinareo rehefa le nisy tsena niravaina iny miaraka amin'ny tranon'olona manjapony dia ny akama no nireazira voalohany ary nanome fitaovana sakafo an'ireo olona trabonina tamin'izany izay tsisy akory solution na nomen'ny fanjakana na nomen'ny mairie na ny commune tamin'izany andro izany fa tonga dia niravaina fotsiny ny tranon'ny olona sy ny fananan'ny olona dia voatery eritrereto amin'ny andro mafana presque 35 degré iny tsisy fialofana le zazakely tsisy fialofana ny ray aman-dreny na lehibe efa antitra raha dia tsisy zavatra akory ny moan'ny mairie tamin'izany andro izany raha tsy diso aho tamin'ny 2019 iny dikan'izany dia manana solitena mavitrika zany na hoe lanceur d'alerte disponible sur place Amboasary sy Ambovobe ny akama dia amin'ny alalan'ny monde justice zany. Monde justice no nanome don tamin'izay andro izay dia nizaraina tamin'izany andro izany. Bon, rehefa miverifena ny zavatra dia misy tokoa ny fandrahoana olon-tromby avy amina chute-na
fanaovana kapa amina ireto le mpanao sandalina zany, raha izay mifilaza azy, dia sakafo hohanina le izy, mihinana azy le olona. Ao ihany koa ny lavenona, andrahonina miaraka amin'ny kily, na voamadilo, sa inona izy teo tsy tadidiko tsara, dia hohaniny le malagasy ihany koa. Inona no azo fehezina ao anatin'izay? Ny azo fehezina dia zao, na tiana na tsy tiana, les faits sont là. Tsisy ady hevitra ny hoe mijaly sy mahantra ary miaina ao anatin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny malnutrition, zay lazain'le rifa privilège izy teo sa droit fondamental filazany azy, manana théorie hafa mihitsy manko le zany reny, dia samy mahitsika ary samy miaina amin'ny alalan'ny alahelo ny fahorian'ny malagasy. Tsisy ady hevitra ny hoe mahantra ny malagasy, vita tanteraka momba ny malagasy ny amin'ny sakafo, zay farany ambany indrindra ao anatin'ny atao hoe raha azo lazaina hoe droit fondamental dia allons on va dire. Efa tsy asiany lahy amin'ny teny malagasy, liberté d'expression. Tsy avelany lahy manao manifestation malagasy, droit de manifester, fa mbola tsy omeny lahy sakafo koa le malagasy. Dia raha tsisy ny PAM, ny PNUD, ny OMS manome sakafo indroa intelo ary reto don nomen'ny olona isan-karazany, dia ho aiza ireo malagasy ireo? Ho aiza ireo malagasy ireo? Ny zavatra hitan'ny malagasy dia ny blingbling, ny andriamatoa filoha sy ny vadiny ary reto olona manodidina azy, ny jet privé à gauche, ny Cadillac à droite, ny mantoky coûte-cher mangony fotsiny, fidedadeda andramatoa amin'ity le kiraro avo. Tsy tokony ho contre an'izany Fleury Rakotomalala, ny vadiko ary manao kiraro avo. Tsy hany le olana, fa lasa olana le izy amin'ny mialy rajol sy andry rajol rehefa ohatra ny zavatra misy nezahana foanana. Tsy hisy mihitsy fanjakana aty France ka andeha hanao subordination ana témoin ohatran'ireny. Hoe eo manaova indray nareo témoignage fa ho avy eo ny TVM tia 25 millions. Lazay hoe naprisiany Gia Borgia zay, nanao an'iny dia mena voly zay. Avatambadiky Ramatoa Borgia nanao fanadihadiana indray, dia voalaza fa nisy subordination tao anatin'ity affaire ity. Eo no mahatonga anahy nireazira hoe fa reto bandy reto hoe misy saina sa tsy misy saina e. Ieritreritro zany hoe le izy zany le Madagasikara dia viraviraina taka ny mameravira, ohatrany hoe hitanareo le hena miantona amin'ny mpivarokeny ireny. Dia rehefa tsisy mpividy le izy dia atao kitoza zany une partie, dia kapakapaina atao taolana madinidinika, dia le vidin'ny olona fefany amin'ny vola amin'ny vidiny mora be. Dia rehefa tsy lafo ny kitoza dia jereniny tamina fotsiny eo. Izany atao hoe subordination zany de témoin aty a Frantsa dia tafiditra ao anatin'le code pénal article 435, 434, trait 15. Mampigadra zany, matoa natao hoe any amin'ny code pénal. Saingy izao, ho an'ny fitondram-panjakana malagasy,
amin'ny mahatsilamboto andrala dia tsy rarahany zany. Tsy mivaky loha amin'izany izy. Izy ny tompon'ny fahefana dia ataony. Mampagaga anahy mihitsy ho aho. Tena za zany tena vaky vava tamin'ilay akamako ankiray izay. Any Afrika any ilay akamako io amin'izao fotoana izao fa tena vaky vava hoe za leso tena lany fotoana. Tena lany fotoana ho aho zany. Fa inona ozy izy bainy? Tena niaraka nytolona tamiko aho za lalatiny zany. 20 mars 2003. Napidin'olona teny an-dalambe zay io. Ny zavatra niadinay tamin'izany aho dia ny liberté d'expression sy ny liberté de manifester. Inona nataon'ny lalatiana amin'izao fotoana izao? Mba azonareo an-tsaina ve fa tsy lalatiana rery? Fa ny mpanao gazety rehetra raha anoratra n'izany anarany hoe Mamy Niaina Ravatomanga dia mangovotra ohatran'io. Mangovotra ary il tremble. Tena zany teny hoe mangovotra amin'ny mpanao gazety malagasy rehetra dia manao autocensure. Miampy ny zavatra ataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy, menace à gauche, menace à droite. Dia tsy mampagaga raha tsy mandeha amin'izay loha ilay firenena. Tsy mampagaga raha misy journaliste international mamoaka ny marina dia marary daholo ny andohan'izy menakavy. Satria ninonina zavatra tenenin'ny Andry Rajoelina, ninonina fikasana ataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy. Dia statuan'ny mpanao gazety iny, manana statut tsy azonao samborina izy. Sauf et si seulement vitanao midémontrer fa diso ny zavatra tenenina. Dia vitan'ilay fanjakana ny démontrer raha hoe diso ny suborné an'ilay nanao subordination ana témoin Ramatoa Gaël Borgia. Ka maninona izy ny tsy samborina? Maninona izy ny tsy samborina? Satria izay no tianareo démontrena fa matoa nareo tsy samisambotra azy dia vulnérable koa nareo satria ny zavatra nataonareo ny tena gravy amin'ilay rehefa vita le reportage miazakazaka nareo menakavy négocier an'ireo témoin anao subordination amin'ilay fiteny dia ny reportage navoakanareo io. Satria tsy maintsy avoka vahiny no hiaro any Ramatoa Gaël Borgia. Dia tapinao ny dominareo menakavy. Dinona zany ny zavatra ataonareo amin'izao fotoana izao? Poussenareo indray izy amin'ny alalan'ny article mivoaka avy any amin'ny Express. Poussenareo indray izy hoe tokony s'excuser. Mais pourquoi il doit s'excuser? C'est plutôt le contraire. Zavatra tokony dédramatisena araky ny lazaiko hoe solution tedavinaingana. Inona ny zavatra nataon'ireo tsisy saina? Miala tsiny amin'ny teny an'izany. Lasa indray izy vao mainka ny aggraver les situations, sachant que hoe tsy intérêt-ny mihitsy ny aggravena les situations. Zao i Andry Rajoelina, inona ny zavatra mitranga amin'ny Andry Rajoelina? I Andry Rajoelina zany anie hoe tamin'ilay akama moaly hoe olety kofehy manify kely mbola manify no kofehy hoe azonao raisina anie zany kofehy mitazona ny Andry Rajoelina zany olety. Zao fotsiny aho eno tsara. Izy zany tsy miady amin'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Tsy hoe i Andry Rajoelina miady amin'ilay olona aho fa ny olona no miady amin'ny Andry Rajoelina ary miantoka an-totoana fotsiny aho. Raha fa manana ny loha efa voalohany. Ny opposition faharoa. Ediny Andry Rajoelina amin'ny mpanao gazety international. Ho avy koa ny mpanao gazety amin'ny angady sy ny arona.
international. Miady amin'ny andro radiol manana temps ferme. Miady amin'ny radiol sy ny ngama amin'ny ravatomanga. Ny mpamboly sy ny mpamokatra vany, ny ledsi, ny menaka. Inona koa? Ny mpanao travaux d'entreprise, tsisy paye. Ny mpivarotra voaroka eny an-tsena. Ny tanin'olona alaina à gauche à droite. Ny mpitsara voatsoka satria tsy manaraka ny sitrapony. Efa folo sady ane zay. Inona no adiniko ao anatin'izay ry vahoaka? Mba soraty alahary eto hoe iza ny tsy miady amin'ny drala. Ditenareo eny Tafika. Azafady. Azafady, efa manomboka mandeha ny bruit des bottes. Misy zany. Satria ny olona mandalo eny Ambomanga eny mijery. Hoe lelike, tapitapoka teo le banty. Tapitapoka teo le banty to mahavita trano be. Misy mandalo mijery ny trano inga minitra. Hoe lety, minitra ty manao trano be. Mivady mikontrôle an'io. Hoe ahoana ny fandehany zany? Aloha tsy teny ministry ny polisy satria tsy fantatro. Babandy réglo ihany izy iny. Raha ny fahafantarako azy, tsy fantatro hoe misy excès ataony non, tsy afaka ny amorona kosa aloha satria tsy fantatro. Bandy bien izy iny ary bandy positif. Raha ny fahalalako azy, tsy afaka ny amorona an'izay. Sisa an'izay. Any vato misy trano be any ihany. Namboary le rivo ohatran'izao ny golf eny Ambohidratrimo. Trano mijalajala firy no namboarina ao Ambohibao ao. Ty anankiray vaovao anankiray eniko ankeo Maripotra. Anjaranareo manadiady. Efa mikarakara ny taratasy andanana exil daoly ny olona manodidina ny andro radiol. Ao ny mitady mangataka nationalité française. Ao no mitady mangataka long séjour en États-Unis. Ao ny tsoka ny Chine na Hong Kong. Ary ny akaiky indrindra dia Maurice na île Maurice. Tsara ny afantarantsika malagasy an'izany. Rehefa ho avy ny tokoa, dia ny zavatra voalohany indrindra blokena dia ny aéroport. Iangaviako ary ataoko afatra. Aza atao misy tafatsoko ireo. Fa tanko mbola tafatsoko ireo. Rehefa ho avy ny tsy mety amin-drala, dia mbola vitan'ireo foana ny manakorotana amin'ny firenena. Satria spécialiste amin'ny fanakorontanana ireo ary fantatro izany. Tsy tokony hisy na iray aza tafatsoko amin'ny drala ireo. Izay ny amin'iny. Resaka ahako momba ny zavatra resana tena hoe resabe tato anatina Facebook momba ny mariagen'izy roa lahy. Tsy hanonona anarana satria tsy autorisé tamin'ny 26 juin. Bezy be le izy ary lehilahy samy lehilahy no mifanambady ary tsy afenina fa miambakavaka ny sain'ny malagasy. Ao ny mbola anaty émission fa andraso atsipoko. Ao ny aza miala kely tokoa azafady.
Ahoana? Lasa izy. Lasa buzz le izy satria misy olona milaza io hoe nangana hôtel 3 étages eny Ambomanga hono bomba alefasina sary atao miala dia miambakavaka ho le sain'le malagasy zany amin'ny fisehon'le zava-miseho raha izay ary ao ny tezitra ao no miteny hoe fiainana zany fa tsy anareo. Misy tokony fampitana ihany ny fitaizana amin'ny ankapobeny. Marina ary tena tsisy adevitra fa raha raisina amin'ny tanareo na zara miteny fidiko tsara mihitsy ny zavatra teneniko satria je ne veux pas être traité d'être homophobe. Je ne souhaiterais pas ça. Raha jerena amin'ny lafiny hoe maha-kristianina dia azo lazaina hoe mitombina ny fahatezeran'ireto kristianina tsy haiko na pratiquant zareo na mino amin'izay niveau finoana fa ny hita ao anatin'izy dia tezitra ary se sentir agressé ireto kristianina na enina mipino silamo aza. Zany hoe raha jerena amin'izay angle zay hoe izao no lazain'ny soratra masina, izao no lazain'ny Coran, za aloha tsy afaky niteny hoe marina na diso. Fa misy kosa zavatra anankiray izay tsy maintsy jerentsika. Mino an'io Andriamanitra Dieu créateur io. Na silamo ianao, na kristianina, na bouddhiste ianao, na hindouiste ianao, na naturaliste ianao. Ny tolérance. Misy ihany koa ny hoe tsy mitsara ianao mba tsy ho tsaraina. Azo afangaro amin'le adsoina politika. Adsoina politika volonté ary volontaire. Ny hafetsena sy ny fanambakana politika volonté ary volontaire. Ity zavatra ity tsy nahaim-pony ireo bandy ireo no hoe tapitapika eo izy ao anatin'ny jeunesse-ny. Ils ont plutôt leur regard qui tourne vers les hommes de même sexe que, au lieu d'aller observer, regarder, draguer les filles, le sexe opposé. Tsy nahipon'ireo bandy ireo zany fa tonga maniry eo anatiny ao. Ary eo izy vao tonga tsaina hoe mais qu'est-ce qui se passe en moi? Zay manko le fiezahana micomprendre ny zavatra misy hoe fa inona ny tena zavatra misy e? Avahako eto zany no ny resaka hoe raison sociale, fa tsy hoe raison naturelle, totalement naturelle. Le raison, sao nareo gaga amin'le tanako ty fa ty le may zany tamin'andro sakafo tamin'ny 25 alina. Efa manomboka sitrana izy io, fa zao no nanjony tena no ny fandrahoana ny sakafo. Avahako zany le hoe raison intéressée entièrement. No ny resaka hoe satria io raison io homosexualité misy vola io.
Dia misy tovolahy tena mandeha makany mihitsy, ary makany. Fa misy le tena hoe maniry tapoka ao anatiny, makany amin'ny dérouté, any amin'ny envie hafa sy ressentihana hafa ny ao anatin'le tovolahy. Ary tena mijaly izy amin'izay satria matahotra ny ray aman-dreniny izy voalohany indrindra. Matahotra amin'ny fiarahamonina izy faharoa, satria masika amin'ny fiarahamonina, masika ny ray aman-dreny. Izy zany ray aman-dreny tsy eritreritra hoe ty zanako vavy ty dia andeha hanambady, kanjo vehivavy ny tiany. Izy zany ray aman-dreny tsy eritreritra hoe ty zanako lahy ty andeha hanambady, kanjo lehilahy ny tiany. Ny fiarahamonina amin'izay etsandranony fotsiny, ny torabato salpede, Salomo. Masika ny fiarahamonina, masika ny ray aman-dreny, masika ny manodidina. Fa izao, maneritreretinao ve na indray mandeha fotsiny ary hoe fa nahoana tokoa moa zany ny laso ohatran'izany le rony e. Aza manody, tena miteny anareo an'izany e. Aza manody. Any amin'ny 15 taona any misy lehilahy niteraka nanambady, nananjanaka. Pilote io bandy io. Nandritry ny 4 taona izy, il était bien avec sa femme. Nisy fotoana amin'izay ary nanomboka lasa daly ramatoa. Lasa daly zany sy ny façon de parler. Tena tsy mikitika azy tsony le rangahy. Qu'est-ce qui se passe? Vehivavy moa zany dia matetika amin'ny vehivavy tsy samy aborder loatra io resaka io. Mandeha ny bolana. Amin'le vehivavy zany dia mampirafy le ry. Efa jereny le ry zany, isaky ny mody avy miasa tonga dia midy ao anaty efitra anankiray, dia mandeha ny ordinateur. Erito anaty aoriana, tapitapiky le ry déclenché, adinony le ry nanidiny ordinateur. Avy amin'izay ramatoa curieuse. Safotry ny tomany, dibotra amin'ny maso. Tsy hitan'ny ramatoa izay natao hoe tenina zany natao hoe varadatsaka. Namako akaiky zany ramatoa zany nitaraina tamiko. Petraka teny vady teny izy, pilote ny vadiny. Vazaha io bandy io. Mety misy malala angamba zany zavatra teneniko zany zao. Vazaha io bandy io. Tapitapiky le ry zany. Tsy hay hoe ahoana. Fa mibandy rehetra zany samy malala hoe ty bandy ty tena ty vehivavy. La preuve io vadiny io, vadiny fahatelo. Ary tanora lavitra no izy. Ary anisan'ny sipa, nieritreretin'ny bandy hoe zany sipa zany milay. Namako io sipa io. Nandriny le ry ila mihitsy ny nazahoana io sipa io. Tapitapiky eo le ry, asa feno 7 taona ny zanany. Vadiny fahatelo io. Tsy hay izay nanjoany le ry. Dibo-dranomaso ramatoa. Taraina hoe inona ny tokony atao. Ny zavatra jeren'ireo zava-doza, lehilahy samy lehilahy manao firaisana. Inona ny tokony atao kosa le ramatoa. Tsy hitako. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tena tao anatin'ny fiainako zany, tena mijoro témoin mihitsy zany, manao témoignage aminareo. Tao anatin'ny fiainako aho zay vao nahita hoe tsy nahavita na mety olo-kevitra olona, fa dia miteny hoe tena mivavaky. Tsisy afa-tsy mivavaka amin'Andriamanitra sisa natao ndry. Andeha hisaraky ndry ridicule, andeha hiblâmer anazy ndry, tsy fidy no azoko io izy fa tonga tapoka ao aminy. Tena io zany tena hoe tonga le ry dia tapitapoka eo. Vadika le ry.
lehilahy indray ny tiany fa tsy tia vehivavy teo izy. Mibandy zany nefa efa mahita hoe ary le bandy tiako boy fa ohatrany manao fihetsika vavy a. Na mandeha ary le dala de ohatrany fandeha-behivavy zany. Kanefa io tia vehivavy io. Pilote zany olona zany a, tena teneniko anareo zany. Vazaha io. Misy malala an'izany nareo teneniko reo Yann zany. Comment il marche comme une femme. Mais c'est un peu bizarre. Et pourtant les zany tena anisan'ny bandy tia vehivavy. Fa tapitapoka eo. Le côté féminin, le côté femme en lui, l'avait submergé. Eo le riny fanina nangataka fanazavana amin'ny vadiny tomany le ry. Ino tsara? Tomany le ry. Rehefa nitantara le vadiny, je n'ai jamais vu mon mari pleurer comme ça aux izy. Tomany le ry. Ary mifona tamin'ny vadiny izy. Tena mifona izy tena. C'est pas moi aux izy. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'arrive pas à contrer aux izy. J'arrive pas à me maîtriser. J'ai un homme qui sort avec moi aux izy. Mais la seule chose que je ne ferai jamais aux izy, c'est d'amener cet homme à la maison. Ne t'inquiète pas, chérie, aux izy. Je ne te quitterai jamais. Ça, je m'interdis aux izy les dames. Avo be zany fitiavany zany ary tena lasa saina hoe ahoana moa zany le aza. Pardonne-moi aux izy le. Prie pour moi. Tsy fantako moa na efa maty le ry zay na ahoana. Prie pour moi aux izy. Prie pour moi. Tiako tenenina aminareo hoe misy bandy anankiray zay koa niresaka tamiko ao anatin'ny zavatra. Tena mba hazavao amiko le sao fa ahoana ny tena fandehana. Io izy mbola kely de efa nanangasanga tao amiko izy. Ary tena tsy afeniko anao fleury izy. Zay manko ny fiteniny. Tsy afeniko anao fleury fa mijaly aho. Jaly aho izy. Jaly aho. Miteraka tsara izy, nanambady aman-janaka izy. Amin'izao fotoana izao. Fa voatery izy tsy miara-mipetraka amin'ny vady aman-janany. Mba hanafenany izay eritreretiny hoe kilemany. Kanefany tena ao aminy le izy. Ao aminy le izy. Jaly aho izy fleury. Masika loatra amin'ny fiarahamonina hozy izy. Hoy iaho mantsiaso hoe il faut en parler. Tsy anjara amin'ny fiarahamonina no mitsara anareo fa Andriamanitra no mitsara anareo. Za aloha tena mialatsiny aho. Tsy afaka ny tsara anareo aho. Satria tsy takatro le izy ary tsy manana valiteny aho. Ahafahako hamadin'le izy sy hitsarako anareo. Eo ny soratra masina, eo zao zavatra rehetra zao fa ny zavatra tokony tsy adino Andriamanitra no napisanareo teto ambonin'ny tany. Inona zany ny tokony ho teneniko sy zavatra ho lazaiko tsy misy. De mijanona ny resaka amin'ny rahalahy. Anisan'ny olona atokisanay rehefa miresaka amiko izy satria za tsy manabatibaty azy. Ary ny olona tratran'io tena tsy afeniko anareo fa aleoko miresaka aminy mba ahafahako micomprendre bebe kokoa. Fa jamais zany andeha hanenjika ny olona tafiditra ao anatiny io. Fa zao ny endro kely de zao. Ny olona indray rehefa diso manan-karena loatra ny sasany de mitady filinina hafa de miditra amin'io. Malala olona maromaro fa tsy tenen'izany eto aho.
satria manahirana le izy. Manahirana satria hoe tena manao an'izany tokoa very zalahy satria manao ry zalahy. Ary mampagaga fa alao tsy misy ny harena raha ohatra hitsefatsefaka amin'ny zavatra ohatr'izany. Efa hira kely dia isanto kely hiditra amin'ny resaka procès na hoe hafatra ho an'Andriamatoa Rakotomanga Maminena. Ndavara. Manidata aminezala la panakantu dalona sagamna dazo kafega zawo zambazan kasufyazala kafega zawo manna hafa mannago yenda sanega sufya zankate sanega sufya zizana sanega sufya no mai sanega sufya no be sanega sufya eoti no sanega sufya maya bisi sanega sufya ne kudomo sanega sufya mai tibek mana amati muna ngapata tapisa me azela me balano pesa kiko anole time bala balete yane le duma ben abane sinema saga west committee milite abane tiga abane tuna betkero michele ita we ane panke bala abane sangala sanega sufya tapina be sanega sufya silawe sanega sufya yes kaye sanega sufya Andres sanega sufya damame sanega sufya dikse ya wale sanega sufya dina yete sanega sufya oyo maege MC Kristan Mikas, Patsato Wasa, Nepalix Demska, Manakila Dred, Rino Josa, Sufya Puma, Akomakeja, Nenaikane, what's going to him Salewa Palago, if a woman prefer and you say MP Pascal Nicola, Freda, just Plato, yes, I'm a super Sunset, Martinez, What's that?
betsaka amin'ny zanaky Sofia zany. Ity misy hafatra ny zanaky mahajanga zany a. Ao moa zany Sofia, Betsiboka, Melaka, Sofia, Betsiboka, Melaka, de Boeny. Zay ny atao hoe zanaky mahajanga zany. Sofia, Betsiboka, Boeny, Melaka. Antsika rehetra zany antsoina ifampiantso sy ifampiresaka fa ho avy ny fitsanganan'ny zanaky mahajanga miray, zanaky mahajanga iray na hoe zami aty Frantsa na aty Eropa tsy ho ela. Miankina amin'ny fifampiantsoantsika sy ny fandefasantsika mesazy tsiraikiraiky na tsy maromaro mitsanganan'io fikambanan'io malaky mba hisian'ny firaisankina sy ahafahana mikarakara ny zavatra rehetra izay tokony ilain'ny fiarahamonina amin'izany atao hoe taranaky mahajanga izany. Zany mifampiantsoa, mifampiresa dia alefasiny ny mesazy fa mila mifampiaro, mifampiray, mifampitrotry maika isika noho ny fivoaran'ny fiarahamonina sy ny zavatra rehetra mitranga amin'ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany ny olona tiany mahajanga koa nefa fa tsy hoe voatery zanaky mahajanga ihany ny ao anatiny na hoe tena hoe originaire an'ireo Melaky, Sofia, Betsiboka ary Boeny ireo. Zay ny amin'iny. Hiditra amin'ny resaka fitsarana indray zany tsika. Fantatrareo tsara fa tokony tamin'ny 25 juin zany nisy ny ady teny anatrehan'ny fitsarana notorian'ny fianakaviana Rabetokotany sy Mamy Lova Ravatomanga ny tenako teny amin'ny fitsarana tamin'ny tribunal de Paris. Tamin'io fotoana io dia ny vokatry ny fitarana tany amin'ny premier tour na ny première instance dia resitsika zareo ary izy ny tour indray no voaheloka nandoa 2000 €. Tamin'izay fotoana izay dia tsy ny information navokako no nidiscutena hoe marina na tsy marina fa ny statut maha journalista mihitsy no nidiscutena ary nezahan'ny partie adverse hopitehana. Averiko. Tsy ny information navokako no bazin'ny plaidoirie ny partie adverse fa ny statut maha journalista mihitsy no nezahan'ny partie adverse no pitehana. Tamin'izay fotoana izay dia resy ry zareo ary nandoa onitra 2000 €. Ity statut ity no nezahan'zareo mivadika izy any aminareo fa mazava tsara angambany hoe presse carte io 2020 no asehoko anareo satria ity zany le objet an'le adihevitra tao anatin'izany zavatra any. Hitanareo hoe journaliste, reporter, média, monde justice, ny anarana Fleury Marcel Rakotomalala. Ity zavatra ity no maha journaliste anahy membre ny
WPA, WordPress of America. Izay zavadray niezahana nopotehana ary ny tanjona atao anatin'le revy na le live ozy izy le akamakakray zay dia ny ampanginana any Fleury Rakotomalala. Zao ny zavatra lazaiko aminareo sy zaraiko aminareo. Niary efa ao anatin'ny saiko ao ka midécider aho hoe je fonce quoi qu'il advienne, quoi que ça coûte. Manana paramètre telo efatra ahako ananako conviction de tsy miala amin'iny. Je mets le focus sur l'objectif que je me suis fixé et je mets une bonne stratégie pour le faire, pour le concrétiser. Bien évidemment, en cours de route, anao tsy maintsy misy zavatra imprévu. Zay no mahatonga ny hoe raha ohatra stratégie figée na hoe statique no apetraka ao fa tsy manana souplesse akory, manana dynamisme constructif, mais qui s'oriente tout simplement et tout seulement et uniquement vers la victoire, de very anao. Zay mihitsy no nampidirako an'le resaka indécision teo. À aucun moment, je n'avais aucune hésitation. Malgré le procès en question, j'ai continué à me battre, à transmettre mes idées, à honorer mon statut de journaliste. Il y en a qui doutent, c'est pas mon problème. Il y en a qui ne croient pas, c'est leur problème. Moi, je continue mon chemin, je fais mon job. Certes, je ne gagne pas de l'argent, je ne m'enrichis pas non plus avec, mais au moins, j'arrive à finir, à définir ma mission. Tsy moramora mahazo licence ohatran'itony. Lazaiko anareo zany. Tsy najanoko ny émissionko fa vao mainka nitohiziko nantoriany ry fianakaviana Ravatomangar ny tenako. Ça ne m'a jamais influencé, encore moins intimidé. Azadino, fara resaka lalàna zany tsy misangisangy ny firenena frantsay. Tsy misangisangy tompo. Eo zany ianao mila hoe, eo le teneniko hoe mila manana capacité d'analyse ianao. Mahay manadiady ianao, mahay mandanjalanja ianao hoe atraiza amin'ny famarinako ary atraiza amin'ny fahadisoako ao anatin'ity zavatra ity. Ka raha misy fotsiny anankiray na point ray aza ahafahanao malala fa diso ianao de miembotra amin'ny mety indrindra de minégocier. Fa à aucun moment paramètre eo ampelantanako sy ny zavatra élément eo an-tanako de tsy mipermettre anahy mihitsy ilâcher. Ka nafahako niteny tamin'ny avokatko hoe zao ny stratégie anaovana an'io. Je peux en être fier. Attention, William Bourdon, c'est un grand. C'est un grand. Oui, oui. Maître, ity akoatran'ny zeritreretinao, inséreo ao anatin'le stratégie. Stratégie gagnante io maître. Zaho aho zany vao miteny anareo an'izany. Tsy teny anareo hoe inona l'izy na hoe ahoana.
Fa légal zany, zavatra légal, procédural, plaidoirie, procédure. Procédural hozy zato hoe. Fa tsisy hoe ndeha anao magoy, anao irecruter agence mikarakara ny image. Tsy nanao an'izany Fleury Rakotomalala. Mokondohany. Mahavoatavo azy sy mahaloko sazy ny netiny. Reveko mihitsy ny le ataony lesany hoe voatavo e. Reveko mihitsy le ataony lesany hoe loks. Satria isaky mihinana loks lahy de matsiaro ahy. Isaky mihinana voatavo lahy mahita voatavo lahy de matsiaro ahy. Ary manomboka zao, mety ho fady any latanteraka mihitsy ny loks, ary mety tsy ho tiany latanteraka mihitsy koa ny voatavo. Amin'ny alahelo lehibe ny ilazako eto. Fa resy lahy. Resy. Efa nilazaiko hoe lahy tamin'izany andro mamy. Aza ampidiry lahy politika lany ankizy. Mbola fiainana lavitra, mbola fiainana hoaiza. No andanan'ireo ankizy ireo. Ninonina lazaina. Tsy maintsy manana considération amin'ny lova sy vadiny na tsy fantako ary. Ninonina lazaiko tsy maintsy misy resaka fianakaviana ao anatin'izany cause zany. De tsy maintsy mitsetry anao hoe le zanaky Lery nataony Lery eo ambony plateau. Efa niteny an'izay mihitsy aho. Aza ampidirina amin'ny politika lany zanaky elary mamy. Fa maninona ireo ankizy ireo nampidiny lahy ampy fotsiny zao. Ielany ny filmena tarifa tsy ny ankizy. Hoe ity bandy ty zao, ity bandy ty. Tena ny zanany ary vita amin'ny manipule anazy hoe io toroy. Toroy. Any amin'ny tribunal de Paris. De lasa koa matahotra an'le ray aman-dreny, matahotra an'le ray izay dictateur, de nidy bingo reto ankizy. Zao ny ankizy no hainina hoe tsy hita zay atao. Sady hoainina amin'ny fiarahamonina satria mafy be any Madagasikara. Fa rehefa sendra ny justice française zay tsy misangisangy amin'ny resaka liberté d'informer, liberté, droit à l'information plutôt, liberté d'expression. Tsy misangisangy an'izany ny justice française. Droit à l'information et liberté d'expression. Na inona ataonao, tsy afaka midéroger an'izany ny fitsarana frantsay. Palahelo. Na tokony ho faly ary za amin'izao fotoana izao hoe c'est une belle et une très belle victoire. Non. Miala tsiny atoko. Mananjanaka aho. Malahelo aho. Mampalahelo aho mieritreritra ny lova sy zandrikely Rabe Tokotany. Hoe mbola vao mamindra kely amin'ny fiainana ve? Tonga de échec total loatra an'izany. Napetraky le ray aman-dreny ao an-damosiny le ankizy. Ary ty politika an'le ray aman-dreny tsy fantatra hoe aiza ny hafarany, ary aiza no atongavany. Miala tsiny atoko. Tsy afaka ny ho faly amin'izany aho. Mananjanaka aho aho. Ny zanako tsy andeha ho ampidiriko amin'ny affaire politikako mihitsy ka andeha exposeko ery anan'ny ery ary amin'ny devant. Afaka nitorany mpanao manifestation e. Tamin'ny andro n'inyle mariage iny, rehefa tonga ny ray tamin'ireo tao anatin'ireo fianakavian'ireo ka saky nanangatanana ary nisintona ny appareil photo ana olona anankiray zay tery amin'ny place publique. Afaka nitorany zay e.
Fa izaho mihitsy no nanakana hoe aza manao an'izany fa tendrom-po tsy voafetra na tsy voametrize no tao anatin'ilay ankizy. Ahoana to? Aza manao an'izany a. Tendrom-po tsy voatandrina fa tsy fidy no an'ilay ankizy le zavatra miseho. On ne choisit pas ses parents. Iny tapitapoka eo, zareo indray no mitory. De gaga ianao. Mamy a, raha vatomanga, ny fitsarana sy ny tribonaly ary ny justice française, c'est pas comme celle de Madagascar. Tendrom-po tsy mba namana hoe mivadika atorina. Za manko ato amin'le fitenenina gasy aloha zay no mampatonga izy vary aminahy. Tena indraindray misy diso a ialako tsiny. Tendrom-po tsy mba namana ny azo a tamin'izany no teneniko. Tsy mitovy. Eto zany de mba miangavy re. Asa ampidirinao anatin'le combat ny ankizy. Préserveo ny aveniran'ireo zazy ireo. Préserveo ny aveniran'ireo zazy ireo. Aza atao mitovy ny aveniranao. Ny aveniran'ireo zazy ireo. Sao le zaza. Ary marina ve ty fa resan'ny fleury laisany. De miendrika le zaza, resy le say. Te marina ve fa laisan'ny tory indray no nandoa onitra. Marina lesy. Fa maninona le zaza? Maninona le tanora? Na ampizakaina amin'ny mavesatra ohatr'izany. Amina chose impossible. Satria verangatsy nianatra. Satria verangatsy nahita fianarana firy. Satria verangatsy mbo mijery ny fiarahamonina ny hafa hoe ny droit à l'information zany ane c'est un droit souverain, droit fondamental any amin'ny fiarahamonina hafa. De io ranga any amin'ny zavatra tsy tokony hitonatonana ny tonatonana de ny ankizy ny hafa baraka. Ho faly aho satria tsy maintsy mizara ny hafaliko amin'ny gropy akama sy ireo olona maro be amanjatony amin'ny arivo ny nanohana anahy. Eritrereto fotsiny fa tsy volako anie no netohana ny honoraire amin'ny maître. Fa misy olona de mazatra mihitsy mandotsy paipaika par mois. Mandefa hoe tiandray aloha e. Tiandray aloha e. Nafahana nandohan'izany. Oui. Comme je n'arrête pas de dire oui. Raha anongana tendrombohitra ianao, tsy angady no entinao amin'izany. Les gens qui m'ont soutenu, ils sont venus en nombre. En gêne netiny de travaux publics. Hoanareo zay miteny hoe mody aty Madagasikara dia aty ny resaka. Zao ny zavatra teneniko anareo, ny ora tongavako an'i Madagasikara dia zavatra ray ihany teneniko anao, vous allez tous regretter. De tak'izay le ty tsy nirariana ody aty. Et ça ne va plus tarder. Teneniko zany. Ny ora hodiko an'i Madagasikara
ny latsahan'ny nenina eo am-bavanao hitako izay le ty tsy nirariana amin'ny taty. Io zavatra io rehefa rariana ao anatin'ny fitenena dia misy mpanatanteraka. Fa rehefa tsy rarianao izy dia aza tenenina. Fa ho avy ny fotoana ho tanteraka izany zavatra teneninareo zany dia haneninareo. Amin'izay fotoana izay rehetra ilay mpanompahopa, mpanao injure sy ny karazany ao daholo anie. Ny Facebook tsy mamafa an'ireny. Ny IP surtout satria nareo bloquéko daholo dia ireto olona bloqué ireto zany ilay olona tediavina. Oui. Rehefa miteniteny foana ianao dia tsy maintsy mizaka ny vidin'ny zavatra niteneninao. Pour une histoire, pour une question de 25 000 francs par jour. Amin'izay fotoana izay mamy Ravatomanga sy ny fianakaviany mety ho tafatsoaka. Ianao no taraiky eo. Aza ampidirina ao anatin'ny cafouillage ny ankizy urbaine. Ataovy ny revinao fa mba préserveo. Miangavy a. Préserveo ny aveniran'ireo ankizy ireo. Zaho manokana tsy manana alahelo ary tsy manana problema mihitsy amin'ny lova sy zandriko kely raha be tokotany. Tsy fantatro ilay bandy. Fa il me considère comme son ennemi, c'est son problème, c'est pas le mien. Même si je le croiserai demain dans un magasin, je fantatro pour les bandes. Comment voulez-vous que je puisse l'haïr, le détester ou détester un âge, le détester? C'est pas possible. Quelqu'un que je ne connais même pas. Fa no niditra ny ray aman-dreny dia ny zanaka natao eo ambony lapoaly. Andram-piaona daholo veloma mahafinaritra fa manomboka tonga ny akama sarotra betsaka tokoa. Ary miondrika mpanetretena mihitsy ara-panadrana ho anareo mpanaraka sy anareo contributeur sy contributrice. Faratsy nisy ny soutien anareo, soutien moral, soutien financier. Tena teneniko anareo fa mety ho hafahafa ny fandehan-javatra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho satria jereo tsara ny fandaminana ny zavatra rehetra. Tao anatin'ny fotoana anapahana ny momba ny Madagasikara mihitsy, anapahana ny jugement mihitsy no mivoaka ny problema Borgia. Britana. Tonga dia ay zany le reto kay efa mpanakatina vavana mpanao gazety. Bon. Vao niseho iny dia tonga dia zahako hoe tsy niteny tamin'izaniza fa nangina dia nivavaka satranao Andriamanitra. Hainao no mandamina ny zavatra rehetra. Nivoaka de manière planétaire tompoko. Iny resaka Gaël Borgia iny fanakatonana ny vavany, ny fanenjehana azy, ny réprimande, ny répression sy ny menace. Tsy maintsy hitan'ny olona satria ny olona manaraka vaovao. Ary raha tena tianao fantatra, ny France 2 be mpijery no ny TF1 amin'ny resaka vaovao. Teo ianao no niraisina. Tsy mbola nisy zany didy hoe ivoaka le 25. Non, oui, le 25. De repousser le 30. Faut une tongue, c'est 12 avoué. Andriamanitra misaotra anao. Je gagne. Nous gagnons. Et nous avons gagné. Saorako anareo zany, ary saorako an'Andriamanitra. Soyez-en fiers. Tsy manohana olona. Midona amin'ny rindrina ao anatin'ny 12 taona nareo. Misy résultat, étape par étape. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée où est-ce que ça va nous mener. Seul le Seigneur, il sait où est-ce qu'il nous mène. Sur ce, je vous dis merci, bon courage, on a gagné. Une étape a été franchie.
on doit en être fier. Mandrapiona madame Razafmbelo, manatoa natolni, kilometro ko tenandemant.